Ifadika eo amin'ny taranja Muay Thai tsika karazany fanakaiky amin'ny taranja kickboxing ihany izy ity izay tafatsangana ny fédération miazy. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny alarobia lasa teo ary izay fédération malagasy ny taranja Muay Thai izay ny Muay Thai dia efa nisy ny malagasy anefa maromaro no niangaly azy ity taona maromaro lasa izany fa izao zany vao mipetraka ny rafitra tena ofisialy amin'izay taranja izay. Ny 7 Desambra 2024 no nanomeza ministera ny fanatanjahantena ny taratasy hafahan'ny fédération malagasy ny taranja Muay Thai miasa malalaka. Taorin'izay no nananganana ny birao fédéral izay tarihin'ny filohan'ny Rakotobe Élysée. Tanjon'ity fédération vaovao ity ny nananganana ligue section ary club maro manerana ny nosy. Vezan'izy ireo ihany koa aparitaka sy ampiroboroboana manerana ny Madagasikara ity taranja Muay Thai ity. Na izany aza nefa dia efa antaonany maro no nisy niangaly izy karazana ity teto amintsika. Aprofon'izany na vozotra tompon-daka eran-tany Arany Rakoto Jean Stéphane tao amin'ny latsaka ny 5 kilao taona 4 tany Bangkok. Teo ihany koa na tompon-daka eran-tany lefitra ny Eva Aravelisata tamin'io taona io ihany. Raha ho an'ny Stéphane manokana aloha dia taorianany anaram-boninahitra azony iny dia tany amin'ny tontolon'ny kickboxing no tena nampalaza indray. Amin'izao fotoan'izao anefa dia mampita ny traikefany amin'ny Muay Thai any amin'ny Centre National d'Entraînement Commando any Ambatolaona ny tenany, ifitoerana izay eo ambany ny fitantanan'ny kapiteny Rajova Delphin Christian. Ny fahitako an'io zany tena tsy sangisangy intsony amin'ny fitenena fa tena izy ity ary ny sotran'zareo fédération internationale izay tonga nankaty nanome fitaovana ary manajoro an'ity fédération Muay Thai ity ary mbola mana-piasana zareo izay atao any Malaisie ny champion du monde manomboka ny le 2 mai au 10 mai. Taorianany hoe nazahoany Stéphane ny anarana matompon-daka eran-tany tany amin'ny tontolon'ny kickboxing ny tena nahitana ny Stéphane amin'izao zany amin'ny resaka Muay Thai izy hoe Stéphane. Amin'ny resaka Muay Thai zany tena tany amin'ny tontolon'ny kickboxing mihitsy aho tamin'ireny satria tsy nisy compétition Muay Thai teto zany hoe entraînement nisy izay natao niaraka tamin'ny namana rehetra ireny fa ny compétition tsy nisy. Zany hoe ny fédération ny Muay Thai sy ny kickboxing zany tsy misaraka fa ny mpitantana fotsiny no samy hafa ohatran'ny hoe football, ny basketball, handball, rugby samy hafa zany le discipline fa dia mitovy ihany samy ny sport de combat be ihany. Ny alarobia moa no nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny fijoroan'ny fédération ny Muay Thai eto Madagasikara. Tonga nanome voninahitra izany i Esham Setaram izay filohan'ny fédération maorisiana no sady filohan'ity taranja ity aty amin'ny ranomasimbe Indiana ihany koa. Izy araka izany no nitondra ny tenin'ny fédération raisam-pirenena ny IFMA amin'ny famporisiana ny malagasy hiditra lalina koa amin'ny Muay Thai. Teo ihany koa ilay teknisiana maorisiana Bertido izay nanome fiofanana ny mpikatroka sy ny mpanazatra ary ny mpitsara malagasy. Raha ny fantatra dia Madagasikara ny firenena fa 730 nanangana fédération ao amin'ny taranja Muay Thai. Nandritra ny fandalovan'ireto vahiny reto ihany koa ny nilazany fa hanompoka amin'ny lalaon'ny nosy manaraka dia anisan'ny taranja ifaninanana ny Muay Thai. Torak' izany ihany koa dia ny volana oktobra ho avy izao nodingana farany ataon'ny IFMA amin'ny ampitirana ity taranja ity amin'ny lalao olimpika. Teo am-pamaranana fotoana moa dia nitondra ny afatra ny filoha sy ny sekretera jeneralin'ny IFMA ireto vahiny reto amin'ny fandirian'izy ireo ahita indray ny malagasy any amin'ny fiadiana tompon-daka eran-tany atao any Malaisie ny raikitra amin'ny folomeo avy izao. Fifaninana izay andraisan'ireo firenena 730 anjara sy mety ahitana mpikatroka maherin'ny 200 sy 1000.